Ireo ny mponina kadin'andriana. Misa 9,1 eo izy ireo ary ahitana fokontany 7 Atsimo atsinanana Antananarivo no misy ny commune ambanivohitra kadin'andriana, distrikta Navaradrano, faritra Analamanga. Fambolena ny tena antony asan'ny olona ary ny voninkazo no isan'ny mampivoatra izany fambolena izany. Hitantsika amidy eny Anosy be amin'izao fotoana izao ireo voninkazo avy eny amin'iny faritra iny. Novidina raha ny commune kadin'andriana mba hanehoanantsika ohatra vitsivitsy momba n'izany FAHAIZA-MITANTANA mitondra makany amin'ny fambandosoana faritra iray izany. Ny taona 1970 ka hatramin'ny 3 dia Andriamatoa Ajo Andriananarivelo no ben'ny tanàna kadin'andriana. Amin'izao fotoana izao kosa dia Andriamatoa Ravelojona Lucien Patrick no mitondra ao. Ny Union Européenne, FID, ambassade du Japon ary ny PSDR koa aza amin'izao fotoana izao dia samy miara-miasa amin'ny commune kadin'andriana avokoa. Ny FID no raisitsika isolo toerana azy ireo amin'ny alalan'ny tale generaliny hanazava ny antony ny arahan'ny asa maharitra tamin'ny kadin'andriana. Voalohany indrindra aloha dia ny FID miara-miasa amin'ny commune rehetra ary indrindra ireo commune amin'ny rural zany na tontolo ambanivohitra. Kadin'andriana anisan'izany. Ny commune kadin'andriana voalohany indrindra dia nanana an'ilay atao hoe approche participative, izany hoe fiarahamientan'ny mponina iray manontolo nanangana an'ilay atao hoe PCD. Io PCD io dia nametraka lahara-pahamehana anankiray anankiroa izay hovatsiana vola ary tao zany ny fahaizana mitantana an'ity commune kadin'andriana ity ka nahafa-po ary mila tohizana satria izay fahaizana mitantana sy fiarahamientana ny mponina ao anatin'ny commune izay no antoka iray ahafana mihoatra miady amin'ny fahantrana. Anisan'ny vavolombelona ny nananganana ny PCD ny ben'ny tanàna Masinindray, commune tsy lavitra na kadin'andriana. Tamin'ny mbola hoe plan communal de développement dia zavatra azo niraisina indrindrindrindra tamin'ny tao kadin'andriana dia mifototra any amin'ilay vahoaka zany ny etaeta amin'ilay nandrafetana an'izy, tsy nieritreritry ny ben'ny tanàna rery na nieritreritry n'ilay mpanotsaina fotsiny ny tonana an'izy fa dia miainga hatrany amin'ilay vahoaka. Inona avy ary ireo dingana narahana tamin'izany fananganana ny PCD izany? Voalohany maka ny hevitry ny vahoaka aty toerana izay etaetany hoe inona ny lara-pahamehana. Dia avy eo mivory zany ny ireo hery velona mitondra mandinika n'io etaetam-bahoaka io. Dia mandinika an'io mba ho azo atolotra mandrafitra an'io araka ny lara-pahamehana. Dia manolotra an'io amin'ny conseil communal. Dia zareo indray mandinika azy alohan'ny andrafetana azy ho boky. Rehefa voarafitra ho boky io nefa dia zaraina amin'ny fokontany mba ahafahan'ny fokontany manara-maso ny asa tokony ataony sy ny aporo izay tokony ataony. Izany fanangonana etaetam-bahoaka izany nefa dia tsy nataotao foana satria nanaraka fiofanana manokana momba ny fakanan'ny filan'ny mponina izay nendraikitra izany. Président Pokotany tamin'izany fotoana izany dia niofana momba ny marbre européen zahay. Dia ny zavatra niofanana tamin'izany moa dia fakanan'ireo etaetan'ny vahoaka zany any fotony any amin'ny vohitra tsirairay avy any. Raha vao nanomboka raha ny asan'ny ben'ny tanàna tamin'ny taona 1979 dia ny fananganana rafitra vaovao maivana sy mahomby teo anivon'ny commune no natao lahara-pahamehana mba hanatsarana ny fitantanana sy ny hanamafisana ny fahaiza-manao ny asa. Tsy maintsy nisy fanovana teo amin'ilay fampitondrana tamin'ny vao tonga teto amin'ny commune
satria le commune zany be kely fidiram-bola dia izay no tsy maintsy tanatsakana fitantanana aloha ary indrindrandrindra koa namekenana fampitokisan'ny olona hoentina sy mpitondra. Raha zily no mpitambolan'ny commune, anisan'ny nahazo fiofanana izy mba hamehezany ny asany. Tamin'ny taona 2020 zany dia nisy ny fivoan'ny rafitra teto amin'ny commune dia ny tombontsoa nisongadina tamin'izay zany dia ny fari-pahalalana ho anay mpiasa sy ny dia nisy fampiofanana azonay, fampianarana BDP azonay dia nisy koa moa ny fanatsarana ny fomba fitantanana ny fitantanana zany ny comptabilité teto amin'ny commune. Dia tadioana moa zany dia tonga ny fitaovana tahaka ny logiciel dia ny tombony lehibe misongadina zany dia ny ahaingana ny asa sady marina no mazava. Raha naharitra hatramin'ny efatrandro ohatra ny fangalana kopia teo aloha dia 10 minitra sisa raha ela indrindra dia efa azo zany ankehitriny noho ny fifehezan'ny mpiasa logiciel d'état civil izay manafaingana ny asa. Sotra toko. Vita. Anjara andraikitry ny commune ihany koa ny mitantana ao anatin'ny fahangaraharaana sy ny fanaovana tatitra ny zava-misy amin'ny vahoaka. Endrika iray nanehoan'ny commune izany fangarahana izany ankoatra ny fametrahana afisy ny famoahana gazety isam-bolana. Resaka zava-bita zany ny tena hitako tao dia ny teti-bola nanaovana an'ilay trano. Fantatra fa amin'ny ankapobeny dia sarotra ho an'ny malagasy ny manaiky fiovana avy hatrany. Toa ny dadaseta rehefa nanapa-kevitra ny commune fa handravany tsena teo aloha ary hanavao izany. Dadana fiahaina atoko satria atahorako tsy ho tafaverina amin'olona intsony izy. Kajo rehefa niasa ny commune sy ny vahoaka ny ara-niasa dia natoky aho tamin'izany fotoana izany fa tafaverina amin'olona alina izy. Inona dadaseta no anjara birikim-ponina tamin'izany? Nataon'ny vokon'olona dia ny bata boriky, ny asa aina zany. Ny asa aina tokony ho vitan'ny vahoaka dia nataon'ny vahoaka sy niezaka arak'izany. Ny anjara ndraiky tao zany dia nitaona biriky tamin'ny sarety ary rehefa tsy ampy ny ampiasain'ny mpiasa tao dia mitaona fasika amin'ny sarety iny koa. Atsitraponina nanaovako tany fa tsy ny karamaina. Afa-po ary ve ny vahoaka no ny vita ny tsena vaovao? Ny vokatsoa azahoana ny tsena vaovao dia ny filaminana sy ny faly ny vahoaka satria vita tsara ilay izy. Fa tamin'izany andro fahagola zany sy tamin'izany sisa rehetra zany dia tsy nisy an'io WC io fa dia samy manao gamboraraka izay tiany atao any ny vahoaka. Ny akamaroan'ny mponina eto Ankadinandriana dia miray hevitra fa zava-dehibe ny fahalalana. Hatramin'ny 1970 izao dia efa maherin'ny 520 ireo sekoly natsangana na navaozana teto amin'ny commune. Anisan'ireny ny EPP eto Mpamonomamba. Tamin'ny taona 2000 ny tenako izany présidentan'ny fokontany teto dia niara-niasa tamin'ny commune nametraka ny PDC. Tamin'izay no nanorenana ny sekoly teto zany niainga tamin'ny fanadihadiana ny filan'ny mponina dia ny sekoly moa zany dia teo anatrehan'ny fivoriam-pokon'olona no nanapahana hananganana ny sekoly niarahana niasa tamin'ny commune sy ny fidy izay nahazahoana famatsim-bola tamin'ny fidy moa zany. Enina, apina, efatra, mirafolo. Nisy ny anjara biriky ny raisin'ny mpahazo tombotsoa dia ny fokon'olona izany
teo ihany koa nefa mifanampian'ny commune. Ny anjara boriky niraisina tamin'izany moa zany dia ny fasika, ny vato, ny briky fanarenana ny tany anaovana ny sekoly. Vita ary ny sekoly fa saingy tsy nisokatra satria tsy nisy ny mpampianatra nalefa ny fanjakana. Ny FRAM na fikambanan'ny ray aman-dren'ny mpianatra noho ny ray hery mba nomboana izany fampianarana izany. Nisan'ny mpianatra eto amin'izao dia 900. Ny ray aman-dren'ny mpianatra 50, ny mpampianatra 3, ray avy amin'ny fanjakana mpampianatra raikitra, ny ray bénévole zany hoe maître FRAM no anarany fa ny fanjakana no mandony karama. Ny ray kosa dia ny ray aman-dreny no tena miantoka ny karaman'ny mpampianatra ray. Inona kosa ara ny tanjon'ny FRAM any aoriana? Ny raha ny mifanaraka amin'ny isan'ny mpianatra amin'izao fotoana zany dia tsy ampy 520 isan'ny table banc dia zay zao ny tanjona manaraka ho tratrarin'ny FRAM. Akoatra ny fikojakojana satria ny fikojakojana ny trano sekoly dia mbola andraikitry ny FRAM. Tsy nataon'ny commune Ambaninjavatra ny lafiny koltoraly amin'ny fampandrosoana ka nanangana ny toerana iray ahafahan'ny ankizy miala voly sy mampitombo fahalalana. Ty toerana ity zany dia toerana centre de lecture et d'animation culturelle. Misy salle roa zany izy dia ato zany biblioteka dia misy ny jeu. Ny jeu zany misy karazany maromaro, monopoly, scrabble dia aty amin'ny salle ray zany toerana fijerena vidéo dia misy zany hoe animation ataonay zany manao compétition na boule dia nanao compétition na marionnette. Anjara andraikitry ny commune ihany koa ny manampy sy mamporisika ny tantsaha mba hivoatra hatrany. Fomba iray nampitomboana ny vokatry ny tantsaha ohatra ny fanaovana fifaninanana volovary. Voanandeha fotsiny zany no feo hoe isy faninanana salamizao dia hoe faninanana hoana dia hoe faninanana ambolovary aloha tamin'izay. Dia tonga dia tapa-kevitra avy hatrany satria zavatra efa nataoko hatramin'izay ka. Dia anisany nahazo voalohany mihitsy dia anisany nahazo loka mihitsy ary. Complet mihitsy ny loka hatramina machine sarculeuse fehvam-bary reny, hatramina radio cassette ary nahazo anisany nahazo nahazo tombontsoa betsaka mihitsy ny aloha na dia hatramin'izao satria ohatry ny tombo mihitsy zany le famokarana nataoko hatramin'ny isin'izay. Rehefa misy ihany koa ny asa fanamboarana ataon'ny commune dia izany hatrany aloha ny manome ny asa amponina ao aminy. Miara-miasa amin'ireo tantsaha izay mahay mifandanja ny kalitao sy ny vidin'ny commune. Mamorona asa zany ary manatsara ny fandrosoany ny toe-karena eny toerana. Anisan'ny nahazo asa tamin'ny fanamboarana sekoly iray idina. Ny asa nataoko niaraka tamin'ny commune dia namatsy briky nanaovan'ny commune EPP. Briky valala sy ray atsy teo nataonay tamin'izany. Ny fivondronan'ny tantsaha anatina fikambanana iray dia manafangana ny fiarian'izy ireo amin'izany anton'asa izany. Pulvé anankiray zao anoany amin'ny 1 million le 16 litres. Raha mpamboly anankiray zany tsy azo an'izany mihitsy. Ao anatin'ilay association le izy mety azo atao ihany nefa mifanampy azahoana zavatra ohatran'izay. Na amin'ilay laminasa ataon'ny zay te hanampy anao sy te hiara-iasa aminao izy raha olo tokana zany amin'izao dia sarotra be. Fa tsy maintsy ao anatina fikambanana vondron'olona ihany vao afaka mananana an'ilay izy. Nanampy betsaka ireo tantsaha ihany koa ny commune tamin'ny fananganana ny fikambanana vonona hiavitra izay ahitana ireo mpamboly voninkazo ireo. Nanampy anay ny commune zany tamin'ny lafiny fanisana ny mpamboly. Nanampy anay izy tamin'ny fanaovana dossier
nanampy anay izy a tamin'ny fitediavana fanampiana arabola zany. Nisy aloha fiofanana natao dia niakatra zany ny ara-teknika fifehezana ny teknika teo amin'ny fomba fambolena ary nisy koa zany amin'ny fitantanana an'ilay fikambanana nisy fiofanana natao ihany koa dia mbefa nahazo fiofanana zany le birao tao anatiny a nahazo fiofanana le mpikambana dia ohatrany hoe mbefa niakatrakatra kokoa zany ny fari-pahalalana ary koa teo amin'ny tanjona tena tediavana tao anatiny mako a dia le fanatsarana n'le kalitao ary faharoa no fanatsarana fidiram-bola n'le tatsaha ka tao anatin'izay dia tsindrina mihitsy kosa aloha fa nisy fiakarany bebe zany le vola niditra amin'le tatsaha raha oharina amin'ny tany aloha. Ny ben'ny tanàna nakadin'andriana taty aoriana dia vonona noho ny ezaka rehetra efa vita. Continuité zany dia mandeha arak'izay ilay izy hoe tohizana ny asa zay zay mbola tsy vita zany. Ny zava-bita moa zany a dia tsara ny zavatra efa misy fa tokony misy foana zany le fanohizana ny asa zay zavatra mbola tsy vita hatramin'izay zany a dia iny no atao zay mba tanterahana azy ary zay indrindra ny misy an'ilay plan communal de développement iny a zavatra tsy vita ao anatiny iny a no angatahana indray fa matsim-bola atao zay tanteraka an'izy ireny satria matoa nisy zany a dia fa avy amin'ny vahoaka hita amin'ny vahoaka zany a no natsofoka tao anatin'ilay natsofoka le projet ao anatin'ilay plan communal de développement iny. Ankadin'andriana dia niavaka tamin'ny fampiarana ireo rafitra mameny atao hoe FAHAIZA-MITANTANA atao amin'ny commune. Reto avy ary ireo rafitra ireo: ny mangarahara sy ny fanaovana tatitra, ny fahombiazana amin'ny asa sy ny fitantanana, ny fandraisana anjara ny tsirairay, ny fitoviany tsirairay manoloana ny andraikitra, ny zo ary ny fahalalana vaovao ary ny fanajana ny tany-tandalana. Amarana anazy dia andeha ho enointsika ny hevitra ireo vahoaka sy ireo tompona andraikitra ambony momba ny mety ho fototra ny fampandrosoana faritra iray. Fototra ny fampandrosoana tsisy hafa tsy ho famokarana sy ho fiompiana mihitsy. Le lalana, ny tsena sy ny fahasalamana. Fanentanana ny olona rehetra zany mba ho iray. Ny fototr'asa fampandrosoana karaigna ma dia fampianarana. Fahadiovan'ny fitantanana ao anatin'ny faritra io sy ny ezaka ataon'ny tsirairay ao anatin'le faritra. Fijerevana ny tombontsoan'ilay vahoaka ao amin'ny faritra, zavatra mety a ho vitany a sy entina hampandrosoana an'izy. Ao ny fampianarana ny ankizy satria na inona zavatra atao raha tsy mahay ny ankizy tsy hay ny tantana na eo ary ny fampandrosoana. Raha tahaka ny aty ankadin'andriana zao dia noho ny fidiran'ny informatika zany dia hita mihitsy hoe misy le fandrosoana zany. Tamin'ny nandrenanay ny PCD io zao a dia ny fahasalamana sy ny fanabeazana zany ny tena fotodrafitrasa etaetan'ny vahoaka voalohany indrindra. Ny toe-tsaina no tena fototra hampandrosoana ny faritra anankiray mba hiasa hiaraka hiady amin'ny fahantrana. Eo amin'ny resaka fambolena fanampiana n'ireo le tatsaha amin'ny resaka materiel. Tsy hoe lavorary ny zavatra natao teto ankadin'andriana fa mba fahampisehoana fotsiny hoe azo atao tsara no mampandroso faritra anankiray raha ohatra misy ny finiavana ary misy ny fanohanany olona ary atao anatin'ny mangarahara sy amin'ny tena fitiavana tany lazana marina.